Taranja basketball kosa indray fafanaratsika isaky ny faranenan'ohatr' izao ny Vokadanilao eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra. Eo mamaraparana ireo sokajy rehetra amin'izay lalao fanitsarana izay ka efa lalao vitsivitsy isan'ny tanterahana tamin'ity androany ity. Mitohatra ny fanitsanana fedina ny tompondakan'ny section Antananarivo renivohitra eo amin'izay taranja basketball izay ka lalao vitsivitsy ary no tanterahana tamin'ity faran'ny herinandro ity ka ny lalao izay arahantsika amin'ny sary izao dia ny fihaonana teo amin'ny Lucadro manao akanjo fotsy amin'ny sary sy ny asa manao akanjo manga izany. Latsaky ny 12 taona ireto mikatroka ireto ka zareo avy eo amin'ny asa manao akanjo manga no miboaka nandresy tamin'ny isa 7 no 4-20. Toy izao kosa ireo vokatra hafa dia latsaky ny 17 taona zazavavy ny fandrefiala dia nandresy tsy niady nanoloana ny CSA ary ny latsaky ny 14 taona zazavavy dia Lucadro nandresy ny fandrefiala 20 no 15. Mbola eo amin'izay latsaky ny 14 taona zazavavy izay ny CSA nandresy ny Gosfa tamin'ny isa 2-30 no 14 ary latsaky ny 19 taona zazalahy ny Dream Team nandresy ny DGF 20 no 3-20. Nitanterahana tamin'ity androany hariva ity ihany koa tetsy mikanja amin'ny tafon'ny Mahamasina ny lalao famaranana ho an'ireo fananana regionaly izany ka ho an'ny sokajy N1B vehivavy dia ny FBC sy ny BBCM no miatrika ny lalao famaranana tamin'ny isa tokana 5-30 no nahatompon-daka an'ny FBC tamin'ity famaranana ity. Mbola ao anatin'ny lalao kosa amin'izao fotoana izao ny zazalahy ho an'ny latsaky ny 20 taona izay ikatrohan'ny Gosfa sy ny Stade Olympique de Lemirne.